ny olana eo amin'ny fandraisantsika ny fitarian-dalana avy amin'ny fanan'Andriamanitra ihany no tsy ahitantsika dia n'izao ny amin'ny mandrakizay, satria efa nomanin'Andriamanitra zany ary efa nataon'Andriamanitra ao am-pontsika ny tokony hahafantarantsika an'izany. Hivavaka isika alohan'ny rosoana lalandalina kokoa, koa manasanao am-pitiavana mba hiomina mivavaka izay ho tanterahana. Raha ny an-tsara indrindra izay any an-danitra ianao, misaotranao izay satria noho ny fitiavana sy famindram-po ataonao amin'ny taranak'olombelona ao anatin'izany izahay reto, dia manomana ny mandrakizay ho anay tokoa ianao. Koa ataovy hitsapanay zany amin'ny fitarian-dalana avy amin'ny fananao masina, ataovy manana faniriana lalina miredaredany amin'izany hatrany izahay. Eo anay ihany koa Tompo ny fahazoarantsika famelan-keloka hatrany, anananay fiadanam-po. Tonoina mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Voambara fa misy mandrakariva fampahafantarana ataon'Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay nomaniny ho aso ho anao. Ao amin'ny mpitoroteny toko 2, mpitoroteny toko 3 ka ny 9:140 dia izao ny fanambarana. Ny zavatra rehetra samy nataony homendrika amin'ny fotoanany avy, ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony, kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany. Marina zany, satria ny maha-olombelona voafetra antsika dia mahatonga ireo varavarankely-tsaina mety hikatona ny amin'izay mety ho fanambarana ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny. Izay indrindra no mahatonga antsika nomen'Andriamanitra tombontsoa hisitraka ny asa amin'ny fanahy masina izay tsy hita nefa misy, satria mivavaka amin'Andriamanitra fanahy isika, tsy hita nefa misy. Io fanahy masina io dia fanan'Andriamanitra, ilay Andriamanitra fanahy no manao fanambarana ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika mba hahafahantsika manana antoka ny amin'ny mandrakizay. Araka ny voambara eto dia izao hoe efa nataony ao am-pontsika, ao am-ponao, ao am-poko ny tokony hahalalana zany mahamandrakizay ny mandrakizay zany. Fa inona ny olana? Betsaka ny zavatra eto amin'ny manodidina antsika. Ao ny fiainana andavanandro izay mifono ireo karazana adidy maro samihafa. Ao ihany koa ny tolotra izay omeny ity tontolo ity. Misy amin'izy ireny ny mahasoa antsika mivantana, misy ny mahasoa antsika amin'ny fomba ankolaka, fa misy amin'izy ireny ihany koa ny mamandrika antsika, manala antsika tsy hanantenana hifikitra amin'ny fanantenana ny mandrakizay. Indraindray araka ny voambarantsika tany aloha hoe mety toezahatra sarotra, ka raha tokony hampatanjaka sy ampifikitra antsika amin'Andriamanitra dia vao maika indray mitaona antsika hidina ho tavela eto amin'ny zavatra voafetra, tsy hahita na hibanjina ny zavatra ho avy dia ny mandrakizay. Andriamanitra nefa dia fananomana ny azo antoka ho aso ho anao. Mety tsy hitan'ny maso io, mety tsy azo saina eritreretina io. Ireo fanambaranao amin'ny soratra masina dia manome sary anohatra ihany. Rehefa milaza izy hoe toa ohatraohatran'izao ny endrika izany any amin'ny mandrakizay izany, hisy toy izao dia tarihiny ny saintsika hakasary an-tsaina. Fa izany rehetra izany anefa amin'ny fotoana iseho Jesosy Kristy amboninahitra ka ahatonga antsika tsirairay avy ho any amin'ny mandrakizay, vao azontsika atao ny milaza hoe izao tokoa, enina dia ny endrik'Andriamanitra azy, dia ho hitantsika tokoa ny tena endriny. Fa ndeha hifampahery isika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay mampahery antsika, tiantsika hananana fanantenana. Ao amin'ny Jeremia toko 7:20 ka ny 9:140 izay mametraka antsika ao anatin'izao fotoana izao mihitsy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa izaho manana ny hevitra hiheverako anareo o Jehovah, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Izao fotoana iainantsika izao no tokony hamikirantsika amin'ny fanantenana izay atolotr'Andriamanitra ho antoka ho antsika, tsy eto amin'ity tontolo ity ihany, na eto amin'ny hiatrehantsika ny fiafarana eto ihany, fa antoka ao amin'ny mandrakizay ihany koa. Koa andeha ho ankasitrahantsika
izany tolotra omen'Andriamanitra izany. Ny fanan'Andriamanitra dia afaka mamorona tontolo manokana ara-panao atsika. Raha manaiky ny fitondrany mahagaga isika, raha manaiky ny anokatra ireo varavarankely-tsaina rehetra, andraisana ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny isika. Koa andeha hisaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany sy ny amin'ny fampanantenana fampaherezana. Mivavaka isika tokoa. Raha ny tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao zahay, satria fantatray fa manao ny zahatra rehetra ho anay ianao. Fantatray ihany koa fa manomana ny zahatra rehetra ho anay ianao. Mampianara ary anay mba anaiky nitaridala ny fanahy ianao, ahatonga anay andeha amin'ny lalana izay hitanao fa mety sy mahomby hitondrana anay. Tsy ho eto amin'ity tontolo ity ihany, fa indrindra ho amin'ny mandrakizay. Koa tantera ho aminay izany, fa tononona mivavaka ho amin'ny anaran'i Kristy. Amen.